Ajantsika ny tontolo politika fa ripaky ny Andiambalala kosa ny voly amina distrika maro ao Fianaratsoa. Misy ihany koa ny aretina mampiaya izay mahazo ny omby ao amin'ny distrikan'ny Kalamavony ao amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra izay nentina Andriamatoa Petra Kotoneny ity mpanao politika ity dia miantso ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra mba hijery akaiky izao zava-mitranga izao. Vola Ravavy Tsirako Torson. Omby folo nefa voan'ilay aretina hafahafa ary efa maty tao anatin'ny 420 ora tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Ambalatsilalovana, Solila ao distrikan'ny Kalamavony araka ny tatitra nataon'Andriamatoa Petra Kotoneny ary manahy ny mety isian'ny aretina amin'ny tanàna hafa amin'ny PDS ny Fianaratsoa Aperinasa. Misy omby folo maty anomboka Komaly, Haligna, Androvandra, Tamaraina. Ilay omby zany karazana sanany hoe romotra. Rehefa avy eo malemy dia maty. Zay zany izy. Izay no anaovana soavy zany amin'ny ministera tompona andraikitra ny mba handray izery faran'izay malaky an'ireo zava-pisao. Ka nananankiray no mbola nahalalako an'io fa zay tsy misakana fa mety misy ka maro zany fa zay no telefônina voaraiko voananomboka Omaly io zany. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana momba ny firongatry ny valalana amin'ny ilany atsimo andrefanosy ihany koa ny PDS ny Fianaratsoa Andriamatoa Petra Kotoneny. Grave be ny resaka valala ty. Tokony fantatsika zany fa ohatra any amin'ny faritany Fianaratsoa ny 570 isan-jato ny vary iny zao amin'ny fivondronan'ny Hiosy, fivondronan'ny Kalamavony. Sa io no mpamokatra mpamasy vary ny faritany Fianaratsoa. Dia mbola eny Talimbary, mbola tsy mifira fotoan'izao. Raha ny fahitanay anefa dia zao tsisy zavatra fandaminana hoe ahoana ny tena fomba hamonoana n'ity valala ty. Efa miakatra eny Fianaratsoa, miakatra any Ambositra, efa miakatra tonga aty Antsirabe rehetrarehetra. Zay zany miteny ihany. Zava-dehibe ny raha politika. Fa mba tokony ho jerevana ambonin'izay koa ny fiainan'ny olona amin'ny tefisiko ty valala ty zany. Fa zava-doza ny olona tsy mahalala ny valala mako, ny valala zany ine fraction de seconde varin'olona amina hektara maro tonga dia tsy misy. Andriamatoa Petra Kotoneny izay manaitra ny sain'ny fahefana-panatanteraka mba tsy ho variana amin'ny ady-hevitra politika fa hijery akaiky aranao laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka indrindra momba ny aretin'ny omby vaovao any Kalamavony ary hitondra vahaolana amin'ny firongatry ny valala any amin'ny ilany atsimon'ny andrefa amin'ny Madagasikara.